Tsy fantatro zao finisy ny tonga. Fa fantatro fa efa aiky zany. Mbola azonao atao. Nampamon'olona renao. Nampamon'olona irikiriny ary ianao. Mbola azonao atao zany. Mbola azonao atao ny tonga ny an-danitra. Mbola azonao ioarana ireo olona efa nivavaka hatramin'izay. Sira ny loko ny hitany bariry tarafiny maso andro milentiky maeleza ianao hatraka omilo evanjeno ny atsara ny laretito ao anatiny mafino asehony anao ny alebeny Alleluia. Voninahitra an'Andriamanitra irery ihany a. Fiadanana kosa ao amintsika rehetrarehetra izay tonga etondray androany a. Atao anatin'ny fotoam-bavaka en direct tsika. Raha tsika miaraka amin'ny fandalana andramoka izao a. Ny groupe izay malesa. Tsika rehetrarehetra ihany koa amin'ny groupe-bavaka fiambenana ndraiky media. Dia faly izay miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony sabata. Ary amin'ny anaran'izany Jesosy tompony sabata izany ihany koa no afahantsika amin'ny vory etondray androany. Satria fotoana androany ravana malala tena atsarovantsika indray a ity andro androany ity. Ary isanandro Andriamanitra dia manao zavatra foana amin'ny fiainantsika. Fa ny andro androany kosa dia natokantsika hiaonana aminy, natokantsika ifampiresahana aminy, natokantsika ravana malala anakekezana azy bebe kokoa indray. Satria tao anatin'iny herinandro iny tsika dia nandeha teny amin'izao tontolo izao teny a nanao ny zavatra fanaontsika andavanandro a. Ary navelan'Andriamanitra malalaka mihitsy zasy anao ny aina ny fahasoavany tamin'ny herinandro iny. Andriamanitra ravana malala ao anatin'ny fitondro amin'ny fitondro 420 ora amin'ny 420 dia tsy nitsahatra Andriamanitra manao zavatra eo amin'ny fiainantsika. Fa tsika kosa ao anatin'ny ray andro ao anatin'ny fitondro ravana malala dia mba anjarantsika indray ny manao zavatra ho an'Andriamanitra ary famalitsika fitian'Andriamanitra izao fotoam-bavaka izao. Fanehoantsika tanatrehan'Andriamanitra ny fahatsiarovantsika ravana ny fahasoavana rehetra izay nomen'Andriamanitra antsika. Ary manao azo andro sabata izao tsika ho fitsarana, ho fivavahana, fivoriana masina hoe ny tenin'Andriamanitra. Satria tsika hiatrika herinandro vaovao indray amin'ny herinandro dia tsara ravana malala raha ho ialohavana fotoam-bavaka ny fiatrehantsika an'izany herinandro vaovao izany. Dia samitsika rehetra maheno indray amin'ity androany ity. Manasanao foana izahay a atao anatin'ny fandalana mba hanao partage satria dia tena maro ny olona mila fampaherezana amin'izao andro farany izao. Mba hiara hivavaka amintsika eto dia tsy tazontsika ho antsika irery ny fahasoavana fa hiparitaka ny filazantsara amin'ny alalan'ny partage izay ataontsika rehetrarehetra. Manomboka ny fotoana sady ary tsika dia hivavakantsika ety am-piandohana. Hivavakantsika satria tsara loatra ravana malala ny zavatra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao. Tena amin'izao andro farany izao, amin'izao andro maholo izao mihitsy no ahitantsika ravana hoe tena miavaka tokoa ny manompo sy ny tsy manompo an'Andriamanitra. Ary ny tena mahagaga indray misy olona atao eritreretintsika ihany hoe manompo an'Andriamanitra mivavaka fa tohatry ny tsy miaina ny zavatra iainantsika ravana malala. Ohatrany hoe tsika ohatran'ny olona mahita tombony mbola mihoatra lavitra ravana. Ohatrany hoe mahita tombony ambony kokoa tsika, mahita tombony ambony lavitra noho ny olona rehetrarehetra tsika ravana malala. Hararina ianao raha tonga eto androany. Raha manokana ravana ny andro sabata dia tena fifaliana mihitsy izany hoe eona amin'Andriamanitra. Tsy mba mankaleo anay mihitsy izany hoe andao indray tsika hanao fotoam-bavaka, andao indray tsika hidera, andao indray tsika hisaotra, andao indray tsika hivavaka. Tsy mba mankaleo anay izany ravana.
Ary ny olona anankiray rehefa tia an'Andriamanitra ry havana malala dia fafinaretana ho azy ary fifaliana ho azy zany anao fotoam-bavaka izany. Tsy zioka mavesatra izany, tsy gedy izany drafa, tsy didy amandalany izany, fa fifaliana no miditra eo an-kianja. Andriamanitra ry havana rehefa manao zavatra eo amin'ny fiainantsika dia amin'ny fifaliana nanaovany an'izany. Andriamanitra tsy mononmonina sady manome anao rivotra iainana na tombonandro. Andriamanitra tsy hoe sady tezitra ihany no mikarakaranao, tsy hoe sady malahelo ihany izy ao anatin'ny fony ao no manome anao fitahiana sy fahasoavana, fa fifaliana ho an'Andriamanitra ny mikarakaranao, tahaka ny fifalian'ny ray aman-dreny mikarakara ny zanany. Mihoatra lavitra noho izany azy, mihoatra lavitra noho ny fifalianao ray aman-dreny io. Isan'andro isan'andro ianao mijery, inona indray no ataoko handreto zanako reto. Misy fotoana ry havana malala na dia ny sakafo ny zanantsika aza dia ovaovaitsika isan'andro satria fantatritsika fa izany no tiany zanakitsika, izany no mahasalama andreo zazy ireo. Dia esan'ny saintsika mihitsy hoe Jesosy, inona indray no ataoko handreto zanako reto. Nihinana izao izy omaly dia androany izy mihinana zavatra ohatr'izao indray. Fa mihoatra lavitra noho izany Andriamanitra, mihoatra noho izany Andriamanitra ry havana, mikarakara ny fiainantsika isan'andro isan'andro. Ianao matory fa Andriamanitra tsy matory. Avelan'Andriamanitra ianao matory tsara fa izy tsy matory fa miasa ho anao izy. Alleluia. Azany mahatonga antsika tonga eto indray androany, isika tonga eto ry havana. Raha ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra antsika no tanisaintsika eto dia za teteny aminao fa tsy ampy ny ray andro, tsy ampy ry havana malala. Ny ray andro anatin'ny 7 andro ilazantsika ny fahasoavan'Andriamanitra. Ho anay manokana ry havana dia tena anisany olona nandray fahasoavana izay tamin'ny herinandro iny. Ary te hiteny amin'Andriamanitra mihitsy hoe Jesosy eo mandra-patapitry ny andronay eto amin'ity tany ity. Tsy vitanay ny laza sy tanisa ny fahasoavanao. Fa tonga eto ianao androany, izay mba kely vitantsika no ataontsika ry havana malala, izay mba kely vitantsika no ataontsika, izay mba kely tratra ny herintsika no ataontsika. Alleluia. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao. Jehovah Andriamanitra, indray izay tonga eto anatrehanao androany Jesosy, amin'ny fifaliana no hidiranay eo an-kianjanao androany Andriamanitra. Hiditra eo izay Jehovah Andriamanitra, te hiona aminao izay, te ho hitanao izay Andriamanitra. Fantatray fa raha tsy ianao no nikarakaranay, tsy tonga teto izay Jehovah Andriamanitra. Anisan'ny olona efa naleviny izay Jehovah Andriamanitra, fa noho ny fahasoavana ohatrany misy maso izany mihitsy tena mijerana tsy tapaka Jehovah Andriamanitra. Ohatrany misy maso izany mihitsy Andriamanitra tena manara-maso anay akaiky. Alleluia. Dia tsy mason'olombelona izany fa masonao, ilay masonao tahaka ny lelafy mahita hatrany amin'ny afina indrindra, mahafantatra hatrany zavatra tsy piriany indrindra satria na dia ny volondohanay aza dia voisanao. Amen Jesosy. Tonga eto anatrehanao izay amin'ity androany ity, mahatsiaro Jehovah Andriamanitra ny fahasoavana rehetra nomenao anay. Tompo, tsy vitanay nitazona an'izany fotsiny amin'izao Andriamanitra, fa ndreto entinay eto anatrehanao izany, hanompoana ianao izany Jehovah Andriamanitra, hitenenanay eto anatrehanao Jehovah, fa tena tsara ianao. Ary izao fotoam-bavaka izao dia isan'andro isan'andro Jehovah Andriamanitra fijoroana vavolombelona izao fotoam-bavaka izao Jehovah, fijoroana vavolombelona isan'andro isan'andro ho an'ny olona rehetra izay mahita Jehovah Andriamanitra, fa izay dia miaina amin'ny fahatsaranao. Alleluia. Izahay dia miaina amin'ny fahatsaranao Jehovah Andriamanitra. Iteranao izay, afaka manandra-tanana mihitsy ianao amin'izao fotoana izao. Raha androany ianao vao tonga eto,
aza mijery ny fiainan'ny olona manodidina anao ianao aloha. Aza mitodika amin'ny fiainan'ny olona manodidina anao ianao aloha. Halleluja. Aza mijery ny fiainan'ny fianakavianao akory azy ianao na ny namanao, fa ny fiainanao jerena androany, ny mombanao jerena androany. Halleluja. Tonga eto ianao, ny aminao mihitsy ny tian'Andriamanitra ho hitanao androany hoe manahoana ianao io, manahoana kay aminao io, manahoana kay ny fiainanao amin'izao tsika miteny izao. Ry havana malala, manan-javatra ahafahanao misaotra an'Andriamanitra ve ianao androany? Ianao tonga eto ry havana, ianao jereo ny tenanao, jereo ny vady aman-janaka ao, jereo ny fiainanao, jereo ny ao an-tokantranonao, ny todio androany. Fa tsy za mino, fa misy zavatra ao ahafahanao hisaotra an'Andriamanitra. Amen Jesosy. Aza mijery ny fiainan'ny any Madagasikara ianao, aza ny korotana any mijery ianao, aza nisan'ny olona maty mijery ianao, aza nisan'ny olona marary any amin'ny hopitaly mijery ianao. Fa raha izany no jery ianao androany, ohatry ny tsy ho hainao ny saotra an'Andriamanitra. Fa itenenao manao hoe Jesosy eo, inona foana ty zava-mitrango ty e? Jesosy eo, maty ny vahoaka e. Dia tsy saotra an'Andriamanitra ianao, fa ny fiainanao jerena. Manahoana ianao eo anaty an'Andriamanitra? Nikarakaranao ve Andriamanitra? Jery anao ve Andriamanitra? Nitanao ve Andriamanitra? Nombanao ve Andriamanitra e? Halleluja. Fa zany havana mino, fa ianao io no tahin'Andriamanitra ianao, matoa ianao mbola mitogeto. Misy olona andriavana amin'izao fotoana izao mitady fahagagana. Ny fahagagana tediavin'izany olona izany tsy vola amina miliara, tsy fitahiana be mihezinezina, fa ny fahagagana tediavin'izany olona izany dia ny ahafahany miaina fotsiny androany. Ny fahagagana tediavin'izany olona izany dia ny ahafahany miala io oxygène eo amin'ny orona io, izay fotsiny fahagagana izany aminy, satria ambavahoana ny fahafatesana. Fa ianao, tsika ry havana nanay tsy matsapa hoe fahagagana nataon'Andriamanitra mahatonga anao mbola miaina io. Fa misy olona any amin'izao fotoana izao, izany ny fahagagana tediaviny. Andriamanitra velomy aho, Andriamanitra aoka mba hiala ty oxygène ty, Jesosy asitrano aho. Tonga eto ianao androany, nanaovan'Andriamanitra fahagagana ianao. Halleluja. Nahoana ianao tsy saotra, nahoana ianao tsy dera, nahoana ianao androany ry havana malala no agina. Halleluja. No tsika rehetrarehetra androany titeny Jehovah-Andriamanitra, sara ianao.
malala tena iainanay zany izany zay ry havana arakaraky ny mampitotototon'ny olona sy mampahorony olona ry havana malala ohatra ny anehoan'Andriamanitra zavatra mahafaly eo amin'ny fiainanay ry havana ary za mino fa tsy za rery fa tsika rehetrarehetra ry havana malala amen mino fa tsika rehetrarehetra reto hanehoan'Andriamanitra ry havana ny fahatsarahany eo amin'ny fiainantsika ry havana malala no tsika hisotra an'Andriamanitra ry havana fa fotoana fanavahan'Andriamanitra ny zanany zao mena Jesosy fotoana fanavahan'Andriamanitra ny zanany zao raha mbola tsy mahatsapa ny zany ianao da andao tsika hiditra ho zanak'Andriamanitra ry havana malala ianao iny ry havana matoa ianao mbola velona dia satria ianao ny vonjeny famonjen'Andriamanitra ihany sisa ny afaka mahavelona ny olona fa mahagaga ny olona mbola misafidy no faty ry havana fa tsika tonga eto androany rehefa novelomina ianao dia andao tsika hisafidy no velona ry havana malala fa Andriamanitra tena mamonjy halleloia ianao iny ry havana malala tsika rehetrarehetrareto efa tany anaty fahafatesana nge tsika no soton'Andriamanitra tena Andriamanitra dia milaza fa nafindran'Andriamanitra ny alatany amin'ny maiziny ho any amin'ny fahazavana mahagaga na hoana ny olona mbola misafidy ho any amin'ny maizina ry havana any angeny misy ny fahafatesana sy ny fikotroanifo ny fahoriana sy ny fijaliana fa afaka ho hitanao ny mazava afaka ho hitanao ny mazava raha manaiky hiarina ianao androany raha manaiky hifidy ianao androany dia mbola tsy tara ianao fa mbola azonao ataony miteny hoe tompo raha isondray ny tanako dia atsangano aho halleloia atsangano rehetra amen Hallelujah. Bulan
Misy Jesosy mbola voninahary eto ry havana. Azany Jesosy izany nitoriana aminao. Izany Jesosy izany nitoriana aminao isan'andro eto. Mandraky tiany androany mbola vonina izy. Mbola vonina foana izy. Raha mbola tsy tonga eny aminao any lanitra izy ry havana malala. Dia ny asan'i Jesosy tsy miova. Ny asan'i Jesosy ry havana malala tsy mbola niova izy. Ny olona lavo mbola afaka ho arena. Lavo ny aretina ve? Reraky ny aretina ve? Mbola afaka ny arina. Halleluja. Ninina zavatra mety mahatonga ny olona ho ketraka amin'izao andro faran'izao. Jesosy ry havana malala mbola afaka manarina izy na dia ao anatin'ny fotoana fohy azy, na dia ao anatin'ny fotoana farany azy. Amen. Fa ny zavatra andrasan'i Jesosy amin'ny olona amin'izao andro faran'izao dia ny olona isoka bava eo anatrehany, ny olona iantsoantso, ny olona tena hitady azy marina tokoa, ny olona afaka tena hatoky azy, hikatsaka azy amin'ny fony rehetra. Halleluja. Tsy hanao sangisangy fa vonina hiteny manao hoe Tompo, tena mila anao amin'ny fiainako manontolo aho, tena mitady anao aho. Halleluja. Amen. Jesosy, ndao tsika rehetrarehetra androany mba hiteny hoe Jesosy aho, za mila anao, za tena mila anao amin'ny androm-piainako rehetra. Jesosy, ilaiko foana ianao Andriamanitra. Za ry havana malala ny tontolom-piainako tena zaraiko aminao androany. Ny tontolom-piainanay rehetra ry havana tsisy afa-tsy Jesosy ry havana malala, tsisy afa-tsy Jesosy. Rehefa miresaka izay atao anatin'ny tokantrano, toatrany tsy miresaka afa-tsy Jesosy. Ny fiaviany Jesosy, ny fitiavana Jesosy, ny fitiavany Jesosy anay. Halleluja. Dia tena renay fa eo foana tokoa ny fanatrehan'Andriamanitra. Tsy miala ny fanatrehan'Andriamanitra. Ry havana malala, za teteny aminao androany fa ny olona tsy misy fanatrehan'Andriamanitra amin'izao andro faran'izao no azo lazainay hoe olona eo amoron-tevana, mampatahotra daholo ny zavatra rehetra ataony, mampatahotra mivoaka ny trano, mampatahotra manao asa, mampatahotra izay rehetra ataony dia mampatahotra avokoa, satria tsisy afa-tsy fahavalony manodidina. Izao fandaharan'izao ry havana dia te hitondra anao foana eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Tsy hitondra anao hivavaka izao fandaharan'izao. Tsy teny anao fotsiny hoe mivavaha ianao, mibebay ianao, ndaontsika mba hivavaka, isan-kalina dia ndao hivavaka. Tsy izany fotsiny, fa izao fandaharan'izao dia hitondra anao ho eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra andro aman'alina.
fanatrehan'Andriamanitra na maraina na atoandro na hariva amin'ny fiainanao manontolo. Satria amin'ny fotoana miala ny fanatrehan'Andriamanitra dia miditra amin'ny fahavalo. Ry havana malala, andaontsika androany ry havana. Fifotoana no tenenanay teto ry havana malala fa ilainao Andriamanitra, ilain'ny olona Andriamanitra. Betsaka tamin'ny olona nandrehany izany tsy ny raharaha. Fa fotoana izao ry havana, raha tamin'ny 5 taona izany ny tenenina mbola afaka tsy ny raharaha ny olona. Fa amin'izao fotoana izao ry havana malala, za androany tetiteny aminao ka tsy misy afa-tsy izany intsony ny vahaolana. Tsy misy afa-tsy izany intsony izao ny vahaolana ry havana. Alleluia. Tsika androany anatina ny Andriamanitra ny tenen'i Jesosy eo. Ampitoetra an'Andriamanitra anatin'ny fotsiksika anaty izany izany. Lalana mideza nety antany. Tsy misy antenena intsony eto ry havana malala. Misy antena mandangany. Betsaka ny olona Fa setra. betsaka Betsaka ny olona ireo kidy fo. Betsaka ny olona reraka. Sy velon-taraina toko. Fa tsy rehetra raha nitodika amin'Andriamanitra. Fa tsy nitodika any amin'Andriamanitra ny telo. Andriamanitro Toerana anatin'ny fotoana mitoerare anatin'ny fonay ianao. Fanay masino, fanay masino, mitoerare anatina ianao. Afaka manaka tanana mihitsy anao anatin'izany izany. Masalaty mihitsy ny tananao anankiroa dia tenen'i Jesosy aho. Fidina atao anaty fiainao. Fasana
ny tenanao androany efa namasonao toera ty anatina efa malemy zay tsy vitatsika ny miady tsy vitatsika ry havana malala miady amin'ity fiainany ty ry havana fa vitan'Andriamanitra ny herin'Andriamanitra tsy miova fa raha mbola vola toky azy ianao halleluja mbola azonao ataony mandresy ry havana malala fotoam-pandresy atsika zao fotoana fahareseny ty tany ty zao ry havana malala fotoana tena ao anatin'ny mampangozongozo ny olona rehetra fa fotoana ahafahany zanak'Andriamanitra tena bata fandreseny zao fotoana zao betsaka ny olona manontany tena mihitsy am'izao hoe Andriamanitra firy taona zay ny vavahako maninona ny marary ry havana malala fotoana fandinihan-teny zao fa zay eto amin'ny fandalana andramoka izao dia mbola miteny aminao fa azonao ataony mandresy azonao ataony mibata fandresena halleluja ataontsika andrany an'olon-tena ao an'Andriamanitra ataontsika andrany an'olon-tena ao an'Andriamanitra ataontsika andrany ny tena ilay izay Jesosy raisy ao anilanao zay Andriamanitra
fitiavanao tafalatsaka tampoka eny tafalatsaka tanteraka mihitsy fa mety azinao na de tao anatin'ny ady sarotra azaho na de tao anatin'ny mifiry azaho de tsy mba anatin'olao ara io androany dray soa Jesosy faraisinao zay rehetrarehetra nanolo tena teto androany Jesosy malala zay Andriamanitra mahita fa raha amin'izao andro farany zao mbola misy olona tsy mibaboka aminao ohatr'izany Jesosy a olona efa misafidy ny faty mandrakizay zany olo zany Jesosy fa zay androany Jesosy a mbola hiteny aminao foana zay Andriamanitra zay Jesosy tianao misy fotoana zay tsy tanteraka misy fotoana zay malemy fa ianao mahita ary ianao mahafantatra fa zay tianao zay Jesosy ary tiana ho tehirizina mandra-piavinao zany fitiavana ianao zany alleloia fa dia be Andriamanitra ny olona amin'izao fotoana zao mandeha anjamba ny olona Jesosy a tsy fantatry ny olona tsony hoe iza no ianona tsy hain'ny olona tsony hoe iza no araha hinona marina ny tena marina fa zay Andriamanitra misaotra anao satria nampahitanao zay nampahafantaranao ny anaranao zay Jehovah-Andriamanitra halleloia raha misy olona eto Jesosy androany mety samba ny voatonga eto dia fantatro Andriamanitra fa mbola tsy tary zany olo zany na dia efa tena hinonay aza Jesosy fa tena kely sisa ary fotoana foy sisa mba hafanay hiazakazaka makao aminao Jesosy tena efa ho avy ange ianao Jesosy efa tena kely ange sisa ny fotoana Jesosy inona zavatra tsy efa mitranga Jesosy efa mipetaka ange Jesosy ny mariky ny bibidia amin'izao fotoana izao betsaka ny olona efa mitondra an'izany Jesosy fa na dia ao anatin'ny ora farany azy mbola azonao ataony mamonjy Jesosy zay efa tonga eto kosa Andriamanitra ampitomboy foana ny fitiavana ianao Andriamanitra aza atao leo anao zay Jesosy ampifalio isan'andro zay ampahitao ny voninahitra zay mafana ny teny foana Andriamanitra fa sambatra izay manana anao alleluia sambatra izay manana anao Jesosy alleluia tsy andrany teny ampy anay anao Jesosy malala
ampianay ny fananana ianao Jesosy a zany rafana malala ny olona afaka ajona hatramin'ny farany ny tena na dia ny solonamiko aza ny aina sy ny feo fahoriana ange zany driambany fahoriana ange zany driambany fahafatesana le zany tena ho avy tokoa zany ary ny ten'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka fa isy amintsika reto ho ampidirina ponjy isy amintsika reto riavana tena andany fanenjehana faran'izay mafy fa ny olona haritra hatramin'ny farany riavana malala dia ny olona miteny ampianahy ianao Jesosy ny olona tsy nanantena zavatra teto amin'ity zao tontolo zao ity ny olona efa nizarinaN'Andriamanitra niaraka taminy hatramin'izay riavana malala na fantatra n'Andriamanitra natao anatin'ny fahoriana natao anatin'ny fitahiana natao anaty ady natao anatin'ny fahombiaza zany ny olona afaka hijoro amin'izany fotoana izany ka hiteny manao hoe Jesosy ampiahy ianao ny olona tsy niandrandra n'ity zao tontolo izao ity ny olona tsy laviny mamirapiratra teto amin'ity tany ity fa ny olona nanana fahaonona tena nanompo an'Andriamanitra tamin'ny fitiavana sy ny fahaonona tena ny olona nanompo an'Andriamanitra tamin'ny fifehezan-tena sy ny fanarahana azy fanaovana azy sitrapony izany ny olona afaka ajoro riavana malala ka hiteny manao hoe ampianahy ianao Jesosy ampiahy ianao ny olona tsy manompo an'Andriamanitra amin'ny filan-javatra fotsiny sy ny fitiavana valim-bavaka ny olona tsy mitady an'Andriamanitra rehefa tratran'ny olana sy ny problema fa mitady an'Andriamanitra foana androaman'alina na inona zavatra iainany na inona mandalo fanenjehana izy dia mitady an'Andriamanitra tahian'Andriamanitra izy dia mitady an'Andriamanitra mahita fitiaman'olona izy dia mitady an'Andriamanitra izany ny olona afaka hiteny hoe Jesosy ampiahy ianao halleluja marina riavana ny tenin'Andriamanitra hoe mitandrema ianareo fa amin'izany andro izany dia maro no voafitaka ary na dia ny olo voafidy aza dia izy voafitaka satria mety olo voafidy ihany fa olona nametra ny fampony an'Andriamanitra mety olo voafidy ihany fa olona tsy tena nity an'Andriamanitra tamin'ny fony mety olo voafidy ihany fa rehefa tonga ny fanenjehana dia niova mety olo voafidy ihany fa rehefa tonga ny fitahiana mezinesina dia niova zany olona tsy haritra riavana any olona anankiray hatra ho
any an-danitra sy atatra farany dia vana malala dia ny olona anankiray tsy niova tamin'ny farimpony an'Andriamanitra. Ny toetrandro niovaova, ny fiainana ny ainana niovaova, indraindray midipidivana, indraindray miaka-piakarana, indraindray mandalo ranonorana sy rivotra mahery, fa indraindray mandalo masoandro mibaliaka. Fa tsy niova teo anaty an'Andriamanitra ny fony. Izany olona izany afaka hiteny manao hoe ampianahy ianao Jesosy. Izany olona izany afaka hafoiny ahy lohan'Andriamanitra ry amana. Halleluja. Za teteny aminao androany, aza mangataka zavatra fantsony ianao ry amana, fa angataony fonahotian'Andriamanitra, fa ampiantafitanao zany, ampiantafitanao zany ry amana malala, ampiantonganao any an-danitra ry amana. Ny fonahotian'Andriamanitra ry amana malala, afaka antonganao any an-danitra ry amana. Ohatran'ny teteny aminao hoe aza mangataka valom-bavaka intsony ianao dia aza mangataka taio Andriamanitra, omeo an'izao Andriamanitra. Zany amana tena teteny aminao hoe tonom-bavaka ataonao manomboka androany, teneno hoe Jesosy amboaro ny fokotianao, ampitombo eo anatiko ny fitiavako anao, ahaizako mankatoa anao, mankamamy anao Jesosy. Halleluja. Dia hajoro hatramin'ny farany ianao, hajoro hatramin'ny farany ianao. Halleluja. Mitana-patsiarana ny tono ianao.
Alleluia. Satana Naribu chamayani te Satana Banawe chanfa Banawe chanfa Hallelujah. Banawe chanfa Firenena apetraka raha zavatra lalovana tao anatin'ny fanomponan'Andriamanitra ary avana malala efa betsaka. Zao ny anay mivady zay ry havana rehefa tsy voasakana ohatr'izay zay tsy voasakana intsony. Betsaka ny zavatra efa nalefa ny devoly nanakanana anay nanay mba tsy ambanana ny dianay. Fa zavatra mahafinaritra tao anatinay nisy foana hoe zay tsy maintsy mandroso, zay tsy maintsy tonga hatramin'ny farany satria zay maharitra hatramin'ny farany no fonjena. Ary ankehitriny ry havana malala efa tsy ho ela intsony ange zany farany zany drabany, tsy ho ela intsony zany kely sisy. Anefa ao anatin'io kely sisy io eo ny tena fanangolena, eo ny tena fandrebirebena faraparany. Fa ny olona ry havana amin'izao andro farany izao raha tsy mibanjina ny lanitra ny olona. Arariny Jesosy raha miteny manao hoe amin'izany andro izany dia handradrao amin'izay ny lohanareo, handradrao ny masonareo. Ny dikan'izany dia zao aza mijery ny zavatra tao amin'ity tany ity intsony nareo. Fa raha mbola entinareo no hijery hiondrika eto dia ho tratra ny fanangolena. Fa ny zavatra ataonao eo tsika hibanjina ny lanitra. Sainao ny zavatra any ambony dia any amin'izay tenany Kristy. Alleluia. Zay ry havana malala dia zany ny zavatra anatin'io saina io isan'andro isan'andro. Jesosy ho any an-danitra zay, Jesosy hitseranao zay, Jesosy vonona zay, tonga avy amin'izay Jesosy. Alleluia. Zany foana mba hatonga anay tsy ho tratra ny fanangolena. Za ty ampahery anao androany. Tsika isaina ny zavatra any ambony. Velohany idiratsika amin'ny fiderana ataontsika zanila mahafinaritra be zany. Alleluia. Ho avy ny fotoana io ianao io mihitsy ho satroana satrobolana volamena mamirapiritra ianao. Alleluia. Isukacani lanije Izosiamo lengatika Tefansika kurufwa Mefaurina tewane Udi fifali ambe Ika kuyano Ika fiderano be Amen. Isukacani lanije Zosiamo lengatika Tefansika kurufwa Mefaurina tewane Udi fifali ambe Ika kuyano Ika fiderano be
Nisy fotoana Jesosy niteny ravana malala tamin'ilay lehilahy anankiray mpanan-karena hoe Riadala, raha anio no esorina aminao ny fanahinao. Nampatahotra ravana malala izany olona izany, olona nanan-karena nanan-katao, fa mampatahotra hoe raha maty eo tokoa moa izany dia ho aiza ry hafa. Fa tsika ravana malala fantatsika ny alehantsika, fantatsika ny alehantsika. Alleluia. Ianao aza matahotra, aza matahotra ianao fa Andriamanitra ravana malala tsy mamelanao irery izany. Andriamanitra tsy mamelanao irery izany. Alleluia. Misy ilay anankiray izay mahafinaritra anahy fa saingy tsy ato anaty YouTube, sady manao antso ihany raha misy manana nareo. Misy ilay anankiray izay manao hoe tsy hamela irery na andao ahy izy. Fa mahafinaritra rehefa Andriamanitra tsy mamelanao irery. Andriamanitra rehefa miteny hoe mombanao dia tena mombanao. Alleluia. Azany mahatonga antsika tsy matahotra mifanandrina amin'ity zao tontolo izao ity, mifanandrina amin'ny andrina amin'ity zao tontolo izao ity rehefa dia mibay volo Satana izany. Hitsahantsika eo ambany faladiantsika ary sahantsika ny mifanandrina amin'izany. Ninona fitaovam-piadiana hoentiny izany rehefa tsy matahotra tsika satria lehibe lavitra ny mombantsika. Alleluia.
ianao aza matahotra fa misy Andriamanitra momba anao. Halleluia. engagement zany ry avana malala sady ombantsika izy a
dia akatsika koa. Alleloia. Akatsika izy rehefa tapitra n'izao tontolo izao. Momba antsika izy manam-pahatonga ny fataperana dia akatsika amin'izay izy. Alleloia. Tsara angeny Andriamantsika lafany. Lehibe ny Andriamantsika reny. Izany mahatonga antsika tena tsy hivadika amin'io Andriamanitra tsika rehefa malala. Na iza hivadika, na iza hiala, na iza hisalasala rehefa malala, tsika tsy mivadika. Tsy haiko aloha ianao fa izay aloha tsy hivadika. Alleloia. Fantatray no avinay ary fantatritsika ny hafarantsika rehefa malala. Taotantsika tira mahafinaritra be tiritra anatin'ny fiderantsika. Hallelujah,
Alleluia. Sao tamin'ny heriny nafinaritra be mihitsy fa nisy taminareo nandefa taminay ny sarinareo miderin'Andriamanitra ao atokantrano ao dia mahafinaritra be mihitsy. Mino fa eto zany anabavy zany ry anabavy Sandra Lalaina tao anaty fiderana izy dia niaza rehefa ny amin'ny tele ngeza be mihitsy ny fandarina dia eo izy miderin'Andriamanitra. Alleluia. Raha mba manana sara ohatry zany nareo mba ataovy alefasonay mba ataony fahatsiarovana fa zao mideranareo an'Andriamanitra ohatran'ilay mideran'Andriamanitra eto fa tsy verimay ny fiderantsika an'Andriamanitra io raha lasa rabavarany ndao ary eo atsika rehetrarehetra ndao ary ideran'Andriamanitra Masoary Malala Flera Tojo Mikael eo daholo tsika rehetrarehetra Rosina Mama Fatila Soleva Adelina Sinella eo Angela Mariso Masoary Malala eo tsika rehetra sana voninka
tonga ina teo mampionina maromaro Maromaro, matoky Clarisse aloha no tonga voaloha raha ary matokia de manaraka miolakolaka de manaraka tsy misy fatiantoka de manaraka fidelana mandravasakana Fatsika de zavoly manaraka zany, Lidoniza nataontsika ilo telo voalohany reo ary ana Alléluia. de amin'ny heriny indray ry Zandry Lovely nagataka fidelana satria ndeo atao daholo fa fotoanatsika raha rehefa tsika aloha zany matoky Clarisse. Alléluia. De Alléluia. hitatsika eo ny fotoana ndao ary ewa Ataona maro lasa zany iry zany mampionina taloha zay efa tamin'ny voanombokany vavaka ao anaty ady fa nandrehan zany iry zany fa tena niakatra mihitsy ny finoana ry havana malala hoe tsy maintsy mandresy tsy maintsy mandresy ianao koa tsy maintsy mandresy ianao. Mbola misy an'ilay raha izay koa raha sendra maheno eto izy Clarisse
Leloany fa tsy rambo. Alléluia. Dia mangatantsika izy raha mba sendra maheno a. Zay Zoky Clarisse Moka izay hira zay satria dia tena mahafinaritra koa izay hira zay. Alléluia. Da ohatra antsika ty izy ty. Soraja Marie-Jo raha Antanina Marie Charline. Alléluia. Tonga soa daholo a. Eo a. Lelokanaka. Afatsika mbarao mialina azy. Eo miala mandeha aminay a. Aiza.
tentsika mihitsy hoe miolakolaka impiry mba hahafantarantsika io diakona mba isonge diakona zafady miolakolaka impiry ty resaky ty fa zay efa mitodika tsisy miolakolaka tsy mitodika zay ay mbola miolakolaka zay diakona firy miolakolaka tao ao azy amalafanantsika mifiderana Rasuluha, farany ary ito farany ao azy hitrana torotentsika rehefa aveo ao ary ao azy eo azy tsisy fatiantoka revana malala miolakolaka maromaro Tsika amin'ny falibezana araka taminareo tena mahafinaritra ny fiarahantsika alleloia mino fa tsika koreto sao dia etretina hoe olona tsy maty tsika
ny tena marina tsika mifaly ao am' jesosy alleloia ary tsika de olona ny fotoana taky ny androany a de fotoana anadinotsika ny ady anadinotsika ny eta mavesatra fa raha androany tsika tsy mahay mifaly amin'ny fotoana iny ary tsika ny hifaly ao anatin'ny herinandro tsika revana miatrika olana anatin'ny herinandro eto zao tsika nomen'andriamanitra lalana mihitsy tsika hitsahatra hifaly sy ravoravo ary anao an'ity andro tya ho fafinaretana ka ho anareo zay vao niaraka taminay sao de verinareo olona tsy matotra very zareo tena matotra fa i davida koa tena matotra fa davida ary nanary lamba mihitsy ny terin'andriamanitra tamin'ny arena miatotra eto sisy a fa isika dia miterin'andriamanitra mino zavatra etra aloha de miaraba anareo hatrany a Marie Justine Lova Vatsoraja Soameva isika rehetraretra riridinary jauna tonga sonareo a kotre kamaradin' jesosy a de hitra amy ten'andriamanitra ary tsika ary vavakytsika am'izao fotoana zao a metraka amin'ny fotoanatsika eo ampilatanan'andriamanitra hidirantsika amy ten'andriamanitra misaotra anao zay jesosy raha tavavory eto indray tam'ty androany ity misaotra anao zay jesosy a raha tonga eto am'ty fotoana androany ity fa androany a dia mametraka an'izao fotoana zao zay eo ampilatananao indray raha tafavory eto zay jesosy de manatrika mangataky zay androany hoe manatrehanay eto ianao manatrehanay eto ianao jesosy manatrehanay ianao satria raha tsy manatrika eto ianao de zavapoana ny fionanay eto zavapoana zao fotoam-bavaka izao de mety izy anao jesosy a amangy nisa tokatrano isam-batan'olona indray raha atao anatin'ny fotoam-bavaka atao anatin'ny hira fiderana sy ny fiakovana zay jesosy a de natsiaro voakasika de matoky zay fa tsy ambakan'izany jesosy a am'ty androany ity ny fanatrehanao a ao anatin'izao toriteny izao ity andro ity andriamanitra tena andro tena antenainay mihitsy andro tena antenainay afahanao mamangy nisa tokatrano isam-batan'olona aiza moa zay Jehovah-Andriamanitra aiza moa zay Jehovah-Andriamanitra raha am'ty androany ity Jehovah-Andriamanitra no mbola tsy mahitanao ihany koa aiza moa zay Jehovah-Andriamanitra raha tontolo ny herinandro efa niady mafy tamin'ny olana niady tsainy isan-karazany eny fa raha de ny am'zay mahazo reo avanay fotsiny aza Jehovah-Andriamanitra raha zay tsy androany tena nararoatra izao fotoana izao andraisana fifaliana ao aminao anomezana fiderana ho anao Jehovah-Andriamanitra nizaniza Jehovah-Andriamanitra tafiditra anatin'izao fotoam-bavaka izao za mangataka Andriamanitra tena ovanginao ny tokatrano olona rehetra zay mandray an'izao fandarana zao de hametrao zavatra zay mbola mety tsy hitany hatramin'izay de le fiadanana zay tsy mbola nomenao nizanizy afa-tsy zay nino anao izay afa-tsy zay nampandrosanao Jesosy de androany tena hisy herin'Andriamanitra irotsaka amin'isa tokatrano isam-batan'olona de zao fotoam-bavaka zao Jehovah-Andriamanitra tsy zavatra tahaka ny rahona tsy tahaka ny entona ka hita maso ihany nefa tsisy ninona tsapainy fa androany Jehovah-Andriamanitra de tena ho tsapainy tanana iny vokatra zao fotoam-bavaka izao nizaniza nanandrana araka amin'ny anaran'ny fandarany andramika izao fa tsara Jehova zay rehetra manandrana eto Andriamanitra de ahita fity de ho raiky fity ary zay efa nanandrana ka an'iza de hiraikitra aminao tsy ala aminao ny fody mandrakizay manatrehanay a ny teny zay aloky ny vavanao a amin'ny alalan'izao mpanomponao zao Andriamanitra de hifafy any anatin'ny fondro etoletary aniry a ary amin'ny vavy zato eny de vorisy satana sy ny fanatrehana ratsy de tsy manan-kery amin'izao fotoana zao tsy afaka anohana ny tenin'Andriamanitra tsy hifafy any amin'ny olona ary tsy afaka angeja ny olona misaotra Jesosy a halleloia amen totsika tety aloha nidirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra eo ambany fahasoavanao a halleloia No
Vataka ny fanamasina masinatsika. Halleluja. Eo ambany fahasoavanao Andriamanitra. Halleluja. Inona ny atahorako Jesosy raha ianao no mitsilo ny diako. Zay miaraka aminao tsy mba manana fa mahery Halleluja. Raha mba mitady lavina fitanana Jesosy dia miseho ianao. Miseho eo amin'ny fiainana reto olona reto ianao Jesosy. Tsika rehetra ihany teny hoe inona no atahorako. Halleluja. Am'zany zany zany irana natao tamin'ny batisanay irany promotion batisanay tamin'ny 2008 zany tsarona foana zany ary makasika ny fofoana zany izy zany iainga makivaky lalatsarotra mety ho kivy misy mahakivy eo ndraindray ary sika olombelona ihany tsika nofa fa ny zavatra mahafinaritra dia mipiritsika sika ny raviravitanana fa zao Jesosy niseho sika ny raviravitanana ry Petera fa Jesosy niseho. Halleluja. Sika ny raviravitanana le ramatoa maty zanaka fa Jesosy niseho. Sika ny raviravitanana le vehivavina rary fa Jesosy niseho. Sika ny raviravitanana hatramin'ny kapiteny fa Jesosy niseho. Dia iseho amin'ny fiainanao anie Jesosy. Raha misy tsy salama eto amin'izao fotoana izao manaraka izao fandarana izao mety mitady raviravitanana angamba ianao amin'izao fotoana izao fa raha niseho taminay Jesosy. Raha niseho tamin'ireo olona miaraka amintsika ireo Jesosy na hoy izy tsisy eo amin'ny fiainanao. Ko dia mahereza matanjaha raha misy manana tsy salama amin'izao fotoana izao mirary fahasalamana ary raha misy manana ny fahoriana nitonam-pahoriana dia mitondra ny teny-fampinoana ao antsika ireny indrindra mitodika amin'ny famille Koanina izay na eto Frantsa na Madagasikara izay tsy izy akory fa ny Zodavika any zany. Raha mino anareo amin'izao fotoana izao Via sy Christian fianakaviana manontolo ny famille Koanina rehetrarehetra dia mitondra teny fampinoana ao anareo izay tamin'ny nalasana ny papa tamin'ity androany ity dia na dia efa mifampahely ary tsika dia mitondra teny fampinoana koa eto amin'izao fandarana izao fa tsika rehetrarehetra mety tsy mbola mahita an'ity fandarana ity nareo fa mety ahita an'ity any nareo dia teteny aminareo zay hoe Isaia dia mitondra teny fampinoana anareo ary mirary koa raha mirary ao lasan'izay ny ratsy rehetra dia mahereza mitraka raha nampianana ny fiainana ny fahafatesana tombon-dalana ny anazy fa tsika rehetra dia tsy maintsy andeha amin'izany ihany koa ary Jesosy any mahafandramaso ary anasitrana ny fo maratra amin'izao fotoana izao koa dia mahereza isika rehetrarehetra torak'izany koa raha misy olona amin'izao fotoana izao satria maro ny Madagasikara zao no zao tamin'ny herinandro io efa tsy lazaina intsony moa fa tsy lazaina intsony fa tsy misy andro ray tsy andrenesana filazana manjo indrindra amin'ny amiako eto satria maromaro ny amiako eto dia ho anareo 3500 3000 mahery ireo namako dia tsy maintsy misy foana ao anananao donam-pahoriana ka dia atambatro foana rehefa ohatr'izao ny fampiononana ho antsika rehetrarehetra
izay jona paolina koa de mahereza isika rehetrarehetra. Alleloia. Itsy amin'ny ten'Andriamanitra ary tsika maty ten'Andriamanitra tsika Petera voalohany. Petera voalohany toko fahaefatra andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy vaky koa amin'ny anaran'i Jesosy. Petera voalohany toko fahasivy azafady toko fahaefatra andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Aminaran'i Jesosy koa satria niaritra tamin'ny nofo Kristy de alao mba ho fiadinareo koa izany sainy zany fa izay niaritra tamin'ny nofo de efa afaka amin'ny ota mba tsy andaninareo ny andro sisa iananareo amin'ny nofo araka ny filan'ny nofo araka ny filan'ny olona itsony fa araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ampy zay ny andro lasa ho nanaovana ny fanaon'ny jentilisa sy ny nandehanana tamin'ny fijejojejoana sy ny fanirian-dratsy sy ny fimamoana sy ny filalaovan-dratsy sy ny fisotrotoka sy ny fanompontsampy izay fady indrindra. Ary amin'izany de gaga izy ireo satria tsy miara-miazakazaka aminy ianareo amin'izany fanaram-po amin'ny ratsy izany ka de tenenany ratsy nefa ampamoain'ilay efa voninay tsara ny velona sy ny maty izy. Fa noho izany no nitoriana izao filazantsara tamin'izay maty azy ho tsaraina araka ny olona amin'ny nofo izy fa ho velona araka an'Andriamanitra amin'ny fanahiny. Fa antombotra ny hafaran'ny zavatra rehetra ho endre tsara ka mahonona tena amin'ny fivavahana ary manoatra ny zavatra rehetra de mifankatiava tsara fa ny fitiavana manarona fahotana maro mifampianatra no ka aza mimononona. Halleloia, amen. Toa de stompoko le andininy faharoa ilay miteny manao hoe mba tsy andaninareo ny andro sisa iainanareo amin'ny nofo araka ny filan'ny olona itsony fa araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny andro sisa iainana, ny andro sisa iainantsika tsy fantatro. Raha fantatro ny andro iainako de mety mbola afaka nanara loatra tamin'ny fiainana ako. Fa ny tsy fahafantarako hoe firy ny androko sisa no mahatonga hitanao eto androany. Raha fantatry ny olona ny fotoana afatesany ary raha tratrantitra daholo tsika rehetra vao maty de olona antitra be daholo ny mpalompon'Andriamanitra sy ny olona mivavaka de any amin'ireny epady reny eny amin'ireny toerana fitezana antitra reny any no misy fiangonana. De olona efa olo mody daholo tahitopo daholo tsika rehetrarehetra anao hina anankiray zany tsika de nampitendry olo ka rehefa olona efa tsy de anao tsiny de tsy mety foana niry diso tsisy mandeha amin'ny lohan'ny tsony andeha hoaisinareo andeha ifametraka tanana fa satria maninona ny olona ny anao an'izany satria fantatry ny olona fa mila mifanakaiky amin'Andriamanitra rehefa nompoka hiala ety. Ary tsisy olona mampianatra zany olo efa antitra de mbola manao kitaladala zany. Misy olona anankiray any Madagasikara hitako efa antitra be fa mbola manao kitaladala ihany de manao mampime amin'ny olona de faly ery ny olona mameme aminazy ravana malala. Ny ten'Andriamanitra de mitendry atao inona izy ny andro sisa iainanareo. Ny andro sisa iainana de anaovana sitrapon'Andriamanitra andehana araka ny sitrapon'Andriamanitra fa za anaovana ny filan'ny nofo itsony. Ny olana mipetraka de zao tsy nataon'Andriamanitra fantatritsika hoe firy andro sisa ny iainantsika tsy fantatra. Fa raha fantatra ho azy zany raha fantatra zany hoe ray volana sisa ny anahy de atao sanatria de vakora zay hitan'Andriamanitra de alleloia fahafatesana ny azotsika tompony. Alleloia, amen. Ary raha miala eto tsika de ataovy zay ahitan'Andriamanitra tombo mba ho tombon'Andriamanitra ny fahafatesan'ny olon'ny masina. Alleloia, ny olon'ny marina ataovy zay atonga atsika ho masina sy marina foana. Raha fantatry zany rehefa akaiky sisa ny fotoana ialantsika eto tsy samaditry zany tsontsika tsy samanoty zany tsontsika fa Andriamanitra de endry. Ny mahatonga ny olona mahatonga olona tanora manompo an'Andriamanitra de mino fa farafakely ny 500 isan-jato ny antony anompony an'Andriamanitra de ny fitsinjovana fa ndrao mba miala ety, ndrao mba miala ety ka tsy ahitanao ale rehefa aveo.
ny ale moa efa hitany e mizara roa ihany lalatsika rehefa miara eto tsika na ianao voavonjy de voavonjy mandrakizay na ianao maty de maty mandrakizay na ianao sambatra mandrakizay na ianao hijaly de osy mainy fahafatesina faharoa de hijaly mandrakizay za ty teny aminao andro any andaotsika anomboka ampiasa ny androtsika farany ndao olanitsika ny andro sisa iainatsika amin'ny fanaovantsika sitrapon'Andriamanitra am'izay fotoana zay raha misy mialy ety nanao sitrapon'Andriamanitra ianao talohan'ny alanao tety mandeha ampifaliana ianao mandeha ampiadanana ianao efa tena tonga aminao tanteraka aminao hoe rip rest in peace andria ampiadanana fa tena misy fiadanana ngeravana miandry ao arinan'ny fiarahantsika ety e ho an'ny olona manao sitrapon'Andriamanitra ho an'ny olona navita ny fihazakazahany ny endry Stefana tsy niala tetiko izy de efa nitazavana finaritra sokatra ny lany de nitsikitsiky izy firy taona sisa mety ainanao io mety antitra ianao todika aminao ako andaotsika hivavaka atolory an'Andriamanitra lanio amin'ny fanomponao an'Andriamanitra ny andronao sisa rehetra raha mbola tanora ianao za miny fenao zao efa resy lahatra fa tsy nianitra amin'ny maty tamin'ny herinandro iny ahita zandry kely mbola tanora kely mbola fantatro mbola anaty fahatany rano zany vao tamin'ny herinandro zany herinandro roa herinandro lasa mbola nanao fety miaraka tamin'ny olona mbola tsy nanam-pony n'inony fa lasa tamin'io herinandro lasa tsy azo nialana nenina kory tsy afaka nitoriteny kory de raha manao toriteny mandeha foana so ngeravana tsisy olona tsy mare filazantsara zany tsony tsy misy tsony zany fa nitoriteny zao efa renao naiza naiza anjaranao mandray anjaranao mandà raha mbola mare tenin'Andriamanitra andrano de misoran'Andriamanitra mbola fahasoavan'Andriamanitra ahafahanao miery tenin'Andriamanitra ho avy ny fotoana nitadavan'ny olona aizany misy toriteny fa tsy andrehany zany tsony olona na andre fa toriteny efa avy amin'olona sisa hoe reto ny torinareo androany zao no inonao androany za mba te hifampahezana tsy zany ny mila inonao fa ity de tady fa tsy hita fa ny tenin'Andriamanitra hoe mba tsy andaninareo ny andro iainanareo amin'ny nofo araka ny filan'ny olona intsony fa araka ny sitrapon'Andriamanitra ampy zay ny andro lasa riavana malala andiny fatelo izay nanaovana amin'ny fanaovan'ny Saint-Lisy nisy fotoana riavana ny zanak'Israely nomen'Andriamanitra fahalalahana ary nomena fahalalahana ao n'Andriamanitra moa malalaka foana nomena fahalalahana ny zanak'Israely na de ny tenin'Andriamanitra aza manambady hafa firenena ohatra fa nisisika ny zanak'Israely dina nataon'Andriamanitra navenan'Andriamanitra ny Saint-Lisy de firenena rehetra ivelany ny zanak'Israely ny firenena manodidina de nokilasina ho Saint-Lisy ho tenin'Andriamanitra hoe ampy zay ny andro lasa izay nanaovantsika ny fanao ny Saint-Lisy ary nisy fotoantsika tena nanao ny fanao ny Saint-Lisy ary nijeren'Andriamanitra fotoana tsy maty tsika raha isika zay nanao fanao ny Saint-Lisy tsika de maty de za mino fa tsy de nisy olona tafavijanona zany teto tany teto hoe isak'izay manao zay nataon'ny Saint-Lisy tsika de maty fa misy fotoana io Andriamanitra io mijery atsika manao fanao ny Saint-Lisy de miandry atsika manao ny fanao ny Saint-Lisy ny olona mieritreritra fa rehefa manao fanao ny Saint-Lisy tsy zavatra mitranga de heverina fa sitrapon'Andriamanitra fanao ny Saint-Lisy tsia fa eo Andriamanitra mijery ary mijery ny famantaranandro ary miandry fotoana anankiray tena aminao hoe ampy zay ary misy fotoana tena ampy zay misy rahalahy anankiray zao hitantsika tamin'ny larobia teny ratsy be zay izy ao Facebook de miditra eto amintsika eto foana izy indralahy izy zao na de fasako message moa izy teneniko izy hoe raha ohatra ianao mbola hiteny ratsy aza eto tsony
aza etotsony fa misy fotoana andriamanitra tena mitena zay ampy zay sokeravana malala tena tenako anao fa tsika azo tenenana ratsy azo atao amitsika ny zavatra rehetra fa ny olana andriamanitra manana ny fetrany ary rehefa andriamanitra manana ny fetrany de andriamanitra miteny ampy zay de tena ampy zay androany zany ravana malala tena tetodika amitsika misy amitsika mivavaka ny olona itenen'andriamanitra eto tsy gentilisa fa ny itenen'andriamanitra eto de ny zanany ny zanak'Israely ny zanak'Israely manao fanao ny gentilisa tsy ny gentilisa ny tenen'andriamanitra eto fa ny zanak'Israely izay naninona nanao ny fanao ny gentilisa betsaka aminareo nefa olona efa nivavaka hatramin'izay fa manao ny fanao ny gentilisa ianareo ary nareo nendray lasa disevitra mieritreritrynareo sitrapon'andriamanitra ny sitrapona ny fanao ny gentilisa satria maninona satria andriamanitra tsy miteny ryavana misy fotoana andriamanitra tsy miteny mijery fotsiny anao izy jereny fotsiny iny ianao manao ny fanao ny gentilisa amin'ny voalohany ianao anao ny fanao ny gentilisa de ohatra mbola matahotra aloha sao de betin'andriamanitra sao de voate de manao kely an'izy ianao de ohatra tsy naninona de izy hoe tsy naninona anao kely fotsiny an'izy de ohatra tsy naninona ihany de lasa ataonao fanao am'izay le izy izany hoe ohatra tsy naninona tsy nikapohan'andriamanitra ny antsika masy mahatonga atsika manao sitrapon'andriamanitra matetika de mifataontsika ho kapohan'andriamanitra tsy ry havana fa raka ny teny mampionona teo manomboka androany ataovy ny anaovanao sitrapon'andriamanitra tsy mitahotra ho kapoka fa ny fitiavanao an'andriamanitra halleloia ny fitiavanao ho any am'lay tany sotondra dronosy tantely nampanantenan'andriamanitra de ny lanitra zany raha ohatra ianao tsy manota satria matahotra no kapohan'andriamanitra de mianara aloha anao mity an'andriamanitra fa tsy mbola izy fa manaovanao sitrapon'andriamanitra satria tianao andriamanitra satria anao te hiona amin'andriamanitra satria raha miala eto ianao de ho any am'le toerana namboarina ho anao amena androany tsy maninona nefa za ny zanak'Israely ravana nandeha de nivoaka de nandeha nanao ny fanao ny gentilisa reo avy ny fanao ny gentilisa ampy zao izy ny andro lasa izay nanaovana fanaovany gentilisa de nandehanareo tamin'ny fijejojoona sy ny fanondrindratsy sy ny fahamamona sy ny filalaovan-dratsy ny fisotrotoka sy ny fampotsampy izay fady indrindra zany hoe teto zany nisy olona nijejojejo nanana fanirindra-tsy nandeha tamin'ny fahamamona ny filalaovan-dratsy ny fisotrotoka sy ny fampotsampy izay ratsy indrindra zanak'andriamanitra nefa nanao an'ireo fa no fahasoavan'andriamanitra ny famirapon'andriamanitra halleloia de ny andro anankiray andriamanitra itenenana amitsika hoe ampy zay zao ravana malala za teny taminareo tamin'ny terinandro iky sadika izay natao amin'ny groupe nateto amin'ny publika teto ary resaka an'izao zavatra zao am'izao fotoana zao rehefa tena mandinika de zao tsy ohatra tsika talohatsony ny taloloto etsony ny antson'andriamanitra zany am'izao de efa antso tena urgent be mihitsy maika be mihitsy na ianao manaiky ny antso na ianao to de zay na ianao manaiky na tsy manaiky ary rehefa tsy manaiky de efa eo ambavahoana nefa ny olona am'izao fotoana zao 3 andro na adiny 3 marary 3 andro possible ny olona maty sepotra manomboka sepotra ny olona possible afaka adiny 3 vita tsy misy fotoana be tsony ary ty toroteny ty ity ten'andriamanitra ty ampy zay ty de tena ampy zay raha ny fahitako azy ary zay rehetra maheno ty ten'andriamanitra ty androany de tokony eritreritra fa andriamanitra nefa miteny hoe ampy zay de zavatra roa nataon'andriamanitra rehefa miteny andriamanitra ampy zay asa mandeha amin'ny lalany gentilisa tsony de re miverina eo amin'iny ny olona de tonga de ho tahiny am'izay tonga de ho raisiny ndray
tonga de kolokololy de tonga de ataony mahafinaritra fa rehefa miteny koa Andriamanitra hoe ampy zay ka tsy miverina iny olona iny de ampy zay koa zay eny amin'iny olona iny. Andriamanitra nge ravana efa namindra fo tamitsika matoa Andriamanitra teny ampy zay de satria efa nisy fotoana mbola nandehanana tamin'iny naverany mihitsy no aloha naverany mihitsy aloha. Fijerijejona zany tsy ampianarina anao zany fa hainao zany be de be nge ravana malala mandray hevitra diso am'zany fijerijejona zany fa fijerijejona zany ravana malala be de be mahafoakany zany zany efa tsy miresaka tsony areny olona mijerijejo mampiseho fitanjahany reny i zany efa tsy resahana tsony efa tsy tena tsy fahamasinana ravana tsy ahitanao an'Andriamanitra ravana tena tsy ahitanao an'Andriamanitra ravana ny fitanjatanjahanao na lahy zany na vavy fijerijejona amin'ny lafiny rehetra zany na ny fomba fitafinao na ny fomba fa na de ataoko hoe ny fomba fijerinao sy ny fomba firesakao ny fomba fanehoanao ny vatanao ny fomba fanehoanao ny feonao hitanao ravana za mba te teny anareo zany mbola betsaka amitsika mbola tsy mahafehy ny atao hoe Facebook ary tsy mahafehy ny Facebook mety voafehany fa tsy mahafehy ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra. Misy aminareo tsy mahataty mihitsy raha tsy miseho Facebook isan'andro miova akanjo isan'andro de tsy maintsy miseho amin'ny Facebook isan'andro. Tsara ianao manana akanjo be dia be, halleloia. Fa hitanao ravana iny fisehoanao isan'andro ianao zao mieritreritra hoe zavatra tsy manindra iny fa reny nge ravana efa kilasina ho fijerijejona iny ary zao mahatonga anao tena ohatrin'iny fa manina moa anao tsy maintsy voatery asehonao foana ny hatramin'ny akanjonao rehetrarehetra ao anatin'ny tokantranonao ao e tena tsy mety mihitsy ve tsika raha tsy ohatr'izany nefa nge ravana ny kristianina taloha tsisy Facebook tsy nanao an'izany e so de anao mieritreritra hoe manao zipo lava ianao de miseho isan'andro isan'andro de mangataka zay masadoro isan'andro ao fa anatin'ny fijerijejona nge zany ravana malala ary misy zavatra tianao atongavana na misy olona tianao ampisehonao fotsiny hoe za manana akanjo be dia be na mety teny hoe voninahitra Andriamanitra ny asehoko fa amin'ny fangaro fijerijejona ihany zany ravana malala. Ainao ngamba zany tenin'ny olona iny am'izao tontolo zao mijeny za oeraoera zany fa misy oeraoera evangelika nge am'izao e ary za nge te teny aminao ravana fa zany nge ravana tsy Andriamanitra napiditra zany tao amin'ny olona fa ny jentilisy tena teneniko anao zany am'izao andro faran'izao ravana malala frère ihany zany ozy zanabavy maro zao tena marina zany reo mifangaro foany reo e mifangaro foany reo raiky tapisaka ny fijerijejona sy ny frère ihany ny fanandratantena fisainana jentilisa daholo zany raha isandratry ianao de misandraty ianao mameza voninahitra an'Andriamanitra ianao ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra tsy mifampisehonao halleloia an'izany isan'andro isan'andro lasa mivadika le izy ravana malala nivadika frère ihany lasa mivadika fijerijejona anao mety hoe ampiseho voninahitra Andriamanitra de manao zipo lava de manao an'izao eny ry havana tsara zany fa raha kristianina tamin'ny taona 70 sy 700 efa lasa ny an-danitra izy am'izao fotoa zao tsy nanao an'ireny izy tsy voatery ilaina ry havany reny zay ke mipondreto isan'andro mitory-teny sao de zay ary ny anaranao za rehefa ny tena isaorako an'Andriamanitra za tena teko anao za misaotra an'Andriamanitra amin'ny vadiko ravana tena tsy tena misy fotoana hoe dao mba hakasary de tsy de mazoto izy ry havana tsy de mazoto izy tsy tena de tiako nefa zay io vadiko io raha avaky ny tokantranoko io halleloia fifaliana ho any menakavy kely mahita an'io ato tokantrano
sady reny ny vady aingo ny tokantrano fa ohatrany lanomanjy io ryavana raha io hitanareo aleasehonareo isan'andro isan'andro tsy zany no tena azy aza miseho a ary misy fotoana rehefa mba andrainy de mba mandehandeha reny zay de mba io ohatra misy fotoana za zany rehefa mandeha zay misy fotoana mba izy mitondra tomobila fa zako te mba mipetraka satria reraka de mba hitanao le anao live reny io mandeha de mihirahira de aza tao zany tsy tiako zany tsy io tenen'ny anabavy sandralalaina io reny ke avana malala ampisehoanao hoe mitanao Andriamanitra de za aloha deja bavy sandralalaina misaotra anao mihitsy amin'ny tenen'io fa io nge mbola niampy am'izao miankina ame zava-mitranga am'izao zay zao anniversaire ny zanakay tamin'ny herinandro ty tamin'ny heriny nareo zao nahita nentsoka labosy nefa zay tena nanao gato koa zay tato an-tranoko anniversaire ny zanakay mifaly zay fa voalohany faharoa manakaraha zany ny zavatra iainantsika zao nge ravana mampalahelo mampalahelo misy olona maty isan'andro nge ny amin'ny firenetsika misy havanao nge entina mbavaka marary jaintilisa ravana mila manao andreny ianao ravana hita foana hoe tahin'Andriamanitra ianao andao ravana ny androtsika sisa rehetra andao naova tsika ny sitrapon'Andriamanitra atsaharo ny fomba ny jaintilisa rehetrarehetra ravana malala fitsetsetona ny fanirindra-tsy iny ianao ihany mahafantatra an'iny ary iny tsisy afaky hitsaranao amin'iny tsisy afaky nahitanao amin'iny reneny hitanay ny tereninay hoe tsy rariny raha am'izao fandevenina fasana tsy maharaka zao ny Madagasikara de tsika ty andafy zany hoe ty andafy zany tsika de tena hoe tena za teneniko anao anatrehan'Andriamanitra za milamina amin'ny fiainako tsy marary zay menakavy manakoaniny zay tsisy olana ny fiainanay fa za tsy akafana olona ka ampiseho an'izany amin'ny fiainako tsy fahalalam-pompo zany ravana ary tsy fieritreretana ohatrany ianao tsy tratran'izany sanatria hoe tena fa aza tao zany aza tao zany ino no hitanay maso fa ny tsy hitanao maso ny fanirindra-tsy ny anatinao iny ianao sy Andriamanitra iny fa Andriamanitra miteny anao androany zay tsy mahita fa ianao mahita ianao mafantatra fa Andriamanitra miteny aminao androany am'izay da ho taperiny zany ravana malala ny andronao sisa rehetra ndao manomboka eto ndao atokatsika anaovantsika ny sitrapon'Andriamanitra ny fisotro toka anisany ny fifohana zava-mahadomela rehetrarehetra sigara misy olo eto mbola mety mifoka sigara atsaharo ampy zay moa ny tenin'Andriamanitra lainga raha misy miteny hoe tsy azo atao hoe sarotra be miala sigara ka hoe makarary miala sigara tampoka efa sy ny fomba fitenin'ny olona asa miala sigara tampoka fa tsikelikely averiko aminao foana misy olona sara nadarato mba hita mavaka avo zao fa za mbola miala tsikelikely amin'ny fahotana zao ny teneko azy za koa hitondra mavaka anao tsikelikely alleloia de Andriamanitra ny hitanao tsikelikely fa ianao rehefa tratran'ny olana ay zany valomavaka tompofalo rovina misy alom-bavaka rovina misy fividikanina satria mizatra tianao tonga de tonga tampoka satria ianao poritra am'le valom-bavaka toy izany Andriamanitra asoroko tsikelikely io tsika rehefa mbanao zavatra n'Andriamanitra tsikelikely fa Andriamanitra tiatsika tonga de gorodana indray mandeha ry havana fifohana sigara fisotro toka fifohana zava-mahadomely isan-karazany fanombanao tempolin'Andriamanitra zany fanombanao tempolin'Andriamanitra mba tokony hijanona treo ravana reny hoe fandraisana fanasan'ny tompo ka ty vai tena misy alcool reny ataony am-piangonana fa tsy ara-baiboly nge reny ravana misy fotoana tena mahatsiaro ohatra mamy kely zany rehefa misotra ny divay iny de misy alcool iny hoy zany hoe zavatra kely iny koa ka any jaintilisa zany na zavatra kely ary
atsaharinareo vehivavy amin'ny fanaovana ny pataloha io tena misy aminareo tsy eto a hitako eto mihitsy militomany mihitsy a mahita anareo en plus nge nareo ravana nareo nge ravana tsika zao raha ohatra ianao a tena mbola tsy fonao mihitsy tena zay tena ola tsika tena mbola tsy fonao mihitsy le fiainana jentilisa de asa fangaro amin'Andriamanitra fotsiny tendana mba mitovy amin'ireny olona rehetra tsy mila Andriamanitra fa mbola jentilisa aloha fa ianao a Andriamanitra sarangotonao fa ny fomba ny jentilisa tsy fonao misy aminareo mbola mitorite efa eo ampitorite mihitsy nareo manao pataloha nefa tsy sitraponareo tsy fahamasia nefa Andriamanitra ny teneninareo za mitenareo androany ho ny tena Andriamanitra ampy zay avengeravana Jesosy avengeravana Jesosy ary tena teneniko anao mihitsy fa takany reo mbola hely zany olona hoe tratran'ny Covid de mialaina de sepitra de adiny telo fa Jesosy hoavy zany anatin'ray mpimaso hoe tsisy fotoana hibebahanao am'zany tsony nge hoe asoronaika na pataloha de mampiditra zipla tsisy am'zany tsony fa raha tonga amitsika amin'ny ten'Andriamanitra androany ndao ny androtsika sisa rehetra andehanatsika amin'ny sitrapon'Andriamanitra fanona kely mihitsy ny Marizao tamin'le divay ravana malala zany raha de tena aminao tsy fantatrao io andronao sisy io tsy fantatrao io misy olona mbola manompo sampy ny olona mieritreritra hoe manompo sampy zany le makany ambany vola de miona amin'le dadandry na dadarabe de mena zavajavatra mifonofony de ohatrany sisa de iny nentina mody lambalamba mifonofony zavatra de antokanto eny an-trano de entina de atao ambany eo de ny olona mieritreritra zany ihany ny atao hoe manompo sampy enao tsy mety mivoaka ny trano raha tsy mijery ny horoscope-nao io a inona ny lazain'ny horoscope androany toy zany hoe ay Verseau hono no miona amiko androany za Scorpion fanompo-tsampy enao miniminy foana enao tsy mety matoky an'Andriamanitra fa matokotoko ny zavatra ao an-tranonao miompy atodin'omby ve tsy ataonao misy zavatra ataonao atokantranonao io zavatra hoe eritreretinao misy heriny mihitsy mety sary vongana io mety hazo io misy olona tena tsy mahay miana tsy manam-piadana mihitsy raha tsy misy mpanjaka be ny tany ao an-tranony satria iny tsy tiany mpamosavy ny sasany aminareo mbola sina vanjom-boreny ambaravarankely itorana mpamosavy reny rehetrareny nge ravana mifanompo-tsampy lasa mivadika le vanjom-bory tokony ho sakafo lasa sampy anareo mbola tsy hita atodin'omby tena misy ny atodin'omby atodin'omby de iny le tondrahana ronono ony de mitombo de mitondra fahasoavana de hoe mahamiliardera nefa le olona tompony era mivarotra anazy amidy 7 millions ty fa atodin'omby fa mahamiliardera ko raha mahamiliardera kinona ny tsy tazomanao an'iny manina ny amidinao miliard za zao manana zavatra mampamiliardera de amidiko 7 millions tsika zany mba mila hoe raha mahamiliardera ny atodin'omby tsisy mivarotra iny naritany tonga de nitazona ka le zany lazaindreo hoe atodin'omby satria zany izy tsy foy ohatrany hoe tsy hoe de zavatra sampona zany jereo fa misy zany tena misy zany ka ny atodin'omby tena misy zany hoe tsy atody izy a fa zavatra volovolo matsiravina be zavatra volovolona iny de boribory mivoaka avy tamin'ny kibony omby zany tsy fantatro mo iny hoe zaza tsy vanina ve zany de iny tena miaina tena misy hoe tondrahana ronono atao anaty vazy tsy fantatro tsony de me mitombo de hoe zay manana iny miliardera izy zany tsy hoe atody fa zay mifiantsony ilo azy hoe varotra na hoe mbola sita zany mba tapeo amin'ny Facebook nareo de atao hoe atodin'omby azo atao hoe atody akoho atodin'omby fa tena misy biblika misy olo loatra zany mivarotra atodin'omby mampanambina be ko raha mampanambina be de namidinao aza mba mandainy tsika koa moa de tratran'izany fitiavana te anakarena partage ty volo ty de mahitan'io angeravana fisotro toka fanompo-tsampy misy aminareo a mbola manompo sampy fa sampy mihaja misy aminareo mbola mikontakte an'ireny olona mpijerikary reny mba jereo hoe ny momba anay ravana za ty teny aminao androany a ianao reny ny andronao sisa rehetra
ny olana amitsika de zao andininy faevatra ary am'izany de gagy izy hoe satria tsy miara-miazakazaka aminy anareo am'izay fanarana po amy ratsy zany misy olona ny antony tsy rany amy fahotana de matahotra itenenan'olona ratsy satria tsy miara-miazakazaka tso tena tsaroko le anabary efa resy lahatra fa tsy fahamasinana na manao pataloha de anomboka anao zipo lava de zao ny olana teneny vadiny foana izy lasa antitra ve tsy tiako tsy nao le manao pataloha iny ihany ny tena ty de nialatra am'le fivavahana mihitsy izy satria maninona amin'ny fafapony vadiny ny vadinao inge mbola anao ary nitondram-bavaka zay sanatria maninona vadinao inge tsy manana fahefanana kely indrindra eo amin'ny fiainanao raha marary ianao ary tadiva tsy vadinao tompony lakile any lanitra nandrenetsika eny amin'ny fianakaviana eny anivon'ny fiarahamonina eny anivon'ny mpiara-miasa de tsy samy ala amin'ny fahotana fa matahotra ianao hiavaka rery de enjehan'ny olona androany misy fotoana maty aza nataon'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra ianao androany mbola velona za tena teteny aminao androany fa ianao tena mitoriana filazantsara ianao androany tena mitoriana filazantsara ianao androany ary petera ndo efa kitsika petera voalohany toko faharoa petera voalohany toko faharoa ambadika alao andininy voalohany hoy ten'Andriamanitra koa esorony lolo-po rehetra sy ny fitaka rehetra sy ny fiatsaram-belatsisy sy ny fialonana ary ny fanaratsiana rehetra reo zavatra reo ny andronao sisa aza sinao andro halleloia esorony lolo-po zay misy fotoana misy olona tena nampalelona mivady zay tena le izy tena tsy hoe fanadiovantena fa tena le izy tena rena mihitsy hoe tena tsisy nihinana atao ray tam'le zavatra fa tena hoe de nisarina nampalelobena atao zany olona zany tena nananana hialahelo nefa zay efa nanompo an'Andriamanitra tam'zany fa izy zavatra io avana tena vato misaka tena vato misaka fa vato misakana na de ny amin'ny fandrona na tsy ianao aza ny diso na ny olona aza ny diso taditovy ianao raha manana lolo-po de ianao tsy mandroso amina izy satria ianao ny jeren'Andriamanitra tsy ny jentilisa ny jeren'Andriamanitra ianao tsy afaka zako sary ianao ny fonao ange ny toeran'i Jesosy ny olona nge tsy mirarahany zany azy zay nadefa message mamela anareo zay halleloia zay anananao alahelo za miteny anao androany nafinaritra moa le olona nangata-pamelana nefa zay rehefa heritaona melohany zany zay mivady mihitsy am-pivavahana tena vanginy tompo mamela heloko nareo mamela heloka aza mitana lolo-po satria maninona satria ianao ny tian'Andriamanitra ahita fahitam-pity ianao ny olona an'Andriamanitra fa tsy ny olona ny antsika ndray le olona ny olona atsika eny ary zao natao tsy rariny kosa nge eny mandeferana de amin'ny tsy rariny aza ho ny tenin'Andriamanitra ny andronao sisa rehetra am'izao andronao fiainanao zao ry havana halleloia tsy fantatro afiry ny andronao sisa rehetra fa androany mbola fotoana androany esorony lolo-po esorony fitaka rehetrarehetra ny fiatsaram-belatsia io fiatsaram-belatsia tena tsy toetra kristianina sady mamitaka le fiatsaram-belatsia za rehefa tena faran'izay tsy tiako ny olona ame tsara velatsia tena tsy mety aminazy satria mahamitaka be mihitsy za ho anareo zay efa mpiaraka aminay indrindra nareo amin'ny groupe ao ary tsy nareo amin'ny groupe reny na namanay na izy isoraka n'Andriamanitra ny zay mivady tsy vitanay ame tsara velatsia zany hoe misy olona tena anananao zavatra de enao mondrombody falifaly ilontsika tiaka sarika nefa ataopo tsy tadidiko natao tsy mahazo hay fiatsaram-belatsia zany de zao ivelany ianao hafa fa ny anatiny ianao hafa
za revana raha mba azonao atao raha namako ianao za azanaovanao aza hitsaranao velatsy raha misy tsy mety de teneno aho hoe aleoko mahita olona tena tezitrampo ty tenita fa tena tezitrampo fa lozagna revana mahita olona e faly aminao mifampitsika aminao fa ny anatin'izy io lozagna zavandrevany loza sady loza mahita olona miaraka isan'andro rehefa misy resaka amizay tsy mitovy a de itenenan'iny olona hoe ela ny endrasako anao ohatra na hoe ohatr' zany ama efa nisy nanao zany ela ny endrasako anao taitra be nefa za tsy nieritreritra ninino hoe za tena nieritreritra hoe fakady be ay efa ela be ny endrasana aza me tsara velatsy iny mihitsy ny anabaviana iny ianao iny mandevitra amitsy halleloia amen za aloha ry havana nareo za zatra miaraka amiko nareo zany za mieritreritra mihitsy hoe za ty misy zavatra ny apoko any ty fa tsy te hoe anina fa za rehefa misy zavatra de tsy adiniko mandefa mesany ono a ona leo nefa volombelona tena teneniko ny tena ataoko ary le tenena tsy hoe iedina fa tenenina mba ilaminana za mila miaraka amin'olona milamina tsara za tsisy ninona zany hoe ty apoko rehefa tiako zay de tiako rehefa miaraka de miaraka asitrapon'Andriamanitra zany aza mba manao an'izany mamitaka olona ianao ry havana zany afantatra olona zay tena loza nge zany ry havana maro miresaka aminao izy de hoana pastera de ohatry zao pastera le Andriamanitra ay any ambadikany Jesosy tena atao anatin'ny zavatra tsy nieritretina ianao rehefa ino anaty am'ty androany ty beba ianao ny andronao sisa rehetra elao zany fa loza aloha tena natsapo hoe loza fiatsarambela tsy zany zavatra tena loza zany ny aho aloako mahita olona tezitra be amiko tena fantatra hoe tezitra misy afaka ilako tsinona hoe tsy manina koa na hoe tena tezitra de tsy mifandray mihitsy rehefa mbola tsy mifamela tsy manina nge zany samy manana ny toepony samy manana ny naratra anazoko renke misy zavatra marary be mihitsy ataonao le olona de ianao mety zay mialatsiny re na koa de mbola tezitra zay samy afaka nefa mafy be nataony mety mba mila fotoana iny olona iny tsy hoe hitana lahelo fa tena naratra le ny fialatsinao mba ataovy matevitevina ohatra tsy manina mihitsy loha tsy mifandray fa le fampiatsara velatsy io zava-dozo io ry havana ny tsara velatsy nge zao jodasy zao ry havana noroany ange Jesosy ry havana mba ino zany oroko jodasy zany bizo nefa ny tena ao ambadika efa miaramila sy lefony mba manao voatra ny soa mevina reo izy amte ao anaty faviavana bizo dava de tena bizo zay halleloia satria bizo sady mamokina tontolo any halleloia fa avaly mifandrotsika reo ravana ary androandry de tena teteny aminao hoe ampy zay hoy tena Andriamanitra ny fialonana zany ny fahavalontsika zany inona ho mahatonga atsika mialina olona ianao ravana raha kristianina mino an'Andriamanitra mahatonga le mialina masy zao ohatry hoe mieritreritra hoe tokony anao iny de lasa n'iny olona iny na hoe iny olona iny eo amin'ny toeriny mba mahazo iny efa ianao tokony azo iny raha olona mino an'Andriamanitra de mahafantatra ny anjaranao hoe ina ny anjarako de ny anjaranao nomen'Andriamanitra anao ny sazanao iny an'le olona iny tsisy ato ny alonanao an'iny mihitsy fa iny anazy na ialina ianao na ifaly na de anazy iny fa ny anao misy ao anjaranao fialona zany tokony tsy hita amin'ny kristianina zany indrindra am'izao andro farany zao ho avo a Jesosy ry havana halleloia fanaratsina rehetra fa tahaka ny zaza voateraka de mandiriry noho ny mpanahy tsy misy fitaka mba hitombonareo am'izany ho amin'ny famonjena raha tahinina nandrana anareo fa tsara ny tompo izaho nefa nanandrana andramika izao halleloia matoa ianao mbola eto nanandrana ianao de nahita zay aloha nanandrana de nahita isoratsika an'Andriamanitra narany fandarantsika io mahafinaritra io andramika izaho eto zany de zao fotsiny tena hoe andramo fotsiny aloha fa hoy tena androany raha tahiny ianao nanandrana ka nahita fa tsara ny tompo halleloia amen izay atononareo amin'ny vato velona milaviny olona fa voavidin'Andriamanitra satsoa ka de atsangana koa ianareo tahaka ny vato velona ho trano fanahy ho fisoronana masina anatitra fanatim-panahy halleloia sitrak'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy fa misy tena misoratra masina zay manao hoe indro metraka fehizoro izy iona de vato voafidy sady tsara sady zay mino azy de tsy homenatra halleloia ry havana efa nanandrana ianao hitanao fa tsara Jehova
hitanao fa nafinaritra ny fiarahanao amin'Andriamanitra, hitanao fa nahasoa ny fiainanao, ny andronao sisa rehetra. Halleloja. Atao izay mahafinaritra ny Andriamanitra io. Ianao inga raha na tena olona na dia amin'izao andro farany zao azy tadidinao tadidinao. Misaotra ny anabavy Marie Justine. Raha olona miteny oatra anazy io dia olona tokony handroso daholo tsika rehetra raha miteny ohatran'io. Andriamanitra inga raha manitsy. Za nge teneko anao za rehefa eto sao dia velonay za anjely. Za nge misy fotoana miteny za mandray tsy nareo ny bedesina na hoe nareo no an'inona fa tsika rehetra samy mandray tenin'Andriamanitra. Dia za koa mijery zay tokony ahitsy any amiko any. Halleloja. Amen. Halleloja. Miditra karazy mihitsy tsika ozy mampionona. Miditra karazy tsika androany satria amboarina zay tsy mety. Amboarina. Ny an'Andriamanitra tsy manolo mety aminy fa manamboatra. Raha Andriamanitra ny tia manolo tsika rehetrarehetra eo vao anao zavatra natao fitsentea dia soloan'ny olona vaovao. Andriamanitra dia collectionneur. Halleloja. Mpanamboatra tena iny efa totatota ianao totatota eo aminazy iny ianao tsy soloany fa zay misy tsy mety dia ahitsiny. Ary ny andro sabata dia fanitsiny, ny toroteny dia fanitsiny. Dia solona indray zay tsy mety dia solona an'le mety. Halleloja. Dia miainga veto indray ianao, tsy tesitra ianao miala eto fa tomobile vaovaotra andeha indray ianao. Halleloja. Amen. Satria tiantsika Jesosy. Ary Andriamanitra androany miteny fa ny androntsika sisa rehetra. Halleloja. Ny tena tian'Andriamanitra ke Romanina. Ny programana n'Andriamanitra amiko sy aminao dia zao. Ny tena Andriamanitra ny Romanina 4:4. Andiny 7. Ny tanjon'Andriamanitra amintsika mahatonga n'Andriamanitra mamboatra antsika isan'andro manamboatra antsika. Dia mba hahatonga antsika velona fa tsy ho an'ny tenantsika. Ianao rehefa velona ho an'ny tenanao dia zay mahafinaritra ny tenanao ny ataonao. Ny tenan'Andriamanitra amin'ny Romanina 4:4 maraparana antsika azy sahady satria androantsika dia rehefa tonga moa fotoana ifananarana ohatr'izao dia tsy atao mavesatra be, tsy atao lava be satria na ianao ary mety maratra ihany koa fa inona ihany. Fa fantatrao androany fa fotoana izao ny tenin'Andriamanitra. Romanina 4:7. Fa tsy misy veloka ho an'ny tenany isika ary tsy misy maty ho an'ny tenany. Fa raha velona isika dia velona ho an'ny tompo, ary raha maty isika dia maty ho an'ny tompo. Koa amin'izany na velona na maty isika dia an'ny tompo ihany. Fa izany nahafatesan'i Kristy ny nahavelomana indray mba ho tompony maty sy ny velona izy. Halleloja. Tamaraina nampahirina ankizy. Nampahirina ankizy tamaraina hoe misy an'io teny io izy ijery an'le préparateur melo niverina commune. Mbola hiverina amin'iny tsika Marie Jo rehefa aveo mbola hiverina amin'io teny Marie Jo tsika rehefa aveo resaka ny famela. Fa hijery an'le Romanina aloha tsika. Za tamaraina fampahita amin'ny ankizy na akasika ny foko. Za rehefa namalala dia zao. Za velona an'i Jesosy. Za rehefa fo ampianariko anao ty zavatra ty mety mba handraisanao lesona ihany. Za ny fo satria rehefa atao anaty commencement dia mitondra ny ankizy nandohalika dia tsaroako fa za rehefa fo amaraina dia vao mitsangana eo ambony fandria dia mandohalika ny ataoko voalohany. Mandohalika. Mietra eo anaty an'Andriamanitra. Ny anahy matetika ny mikasika ny gorodony voalohany amin'ny vatako dia ny lohaliko. Tonga dia eo amin'ny mandohalika. Dia misaotra an'Andriamanitra velonaina. Bainaro zany riavana. Za mampianatra ny ankizy rehefa mivavaka. Ny position tsara indrindra izay nataon'i ry Ezekiel azafady, ry Jeremia mpaminany, ry Isaia dia ny mandohalika. Ny olona fatra-pandohalika anaty an'Andriamanitra, iny le olona misandratra be zay. Iny tonga dia ny fahavalon'io tonga dia mandohalika eo amin'ny daholo. Raha tianao andohalika eo alohanao ny fahavalonao, ndanaka aloha vao fo dia ny mandoleo anaty an'Andriamanitra. Fa ianao raha mihatra eo anaty an'Andriamanitra dia ho asandratr'Andriamanitra eo alohan'ny fahavalonao ianao. Alleluia. Za tsy mandohalika eo alohan'ny fahavaloko zany. Fahavaloko zany tena ekeko fa tena fandazondazo amiko. Fa iny tsy maintsy mandohalika eo anoloako iny ny farany. Tsy
tsy mbola resy ny fahavalo zany fo velona ho an'ny tompo hoe voamiratra misy amitsika voamiratra de alefa amin'ny film de film le tsisy ilana azy rehetraretra iny ina mandeha film aty de voamiratra zany tena tamin'ny ankizy tamy maraina tomany be mihitsy zay tao anaty commencement hoe ianao nge ravany tadidio ny fotsika de mitepo ny fitepo fotsika normal eo entre ny 55 à 85 eo ao anaty 10 minitra raha efa tafakatra zato iny iny anao efa mila mijery dokotera be fandeha ataotsika 5 nen'ny mpanao sport be man somary malefalefaka anazy ny fitepo fony rehefa tsy mihetsika satria fa zatra raha isy hoe 5 mandeha ataotsika hoe moyenne zany 75 ny fitepo fotsika tadidio nge revany famondrapon'Andriamanitra fitiavan'Andriamanitra ao indimy amby fitopolo isaky sekondy isa minitra zay ny fonao mitepo anakireny fitiavan'Andriamanitra famondrapon'Andriamanitra fahasoavan'Andriamanitra ny fonao mitepo maninona ny olona vo mifo de ny anota ny aninao vo mifo anao de le hira tonga de par silence reny de voningera manao zavatra par silence zany so de anao mamila hira reny par silence par angalabadin'olona izy manao an'io azonao zany raha tsy azy tompony hira par silence fa vaeny miovako efa ho avy jesosy fa lesaka fangalaram-bady be nge zany fo anao de iny ay misy raha vavoan'ry anina fa izy ary naome anao tombonandro fa izy de voly ve no nampiany anao vaovao de voly ve no omenao voninahitra vo mitsanga iay de lilanao ratsy anao za vo mifo lefitra moramora tonga de mandohalika tonga de lohaliko ny tonga mitany jesosy sotra tompo fonao anainao tamin'ny sotra Andriamanitra vo mifo alohan'ny atory indray tsisy par silence tonga de etsindray ray ao sotra anao avitany tontolo alina aleloha tontolo andro andeha atory Andriamanitra fo azy ara-pitso maray tovy manofo tsara Andriamanitra lohalika halleloja velona ho an'ny tompo de maty ho an'ny tompo halleloja zay raha mialy eto zay an'ny tompo e zay koa raha velona zay androany ho an'ny tompo ry havana soran'Andriamanitra ianao raha soloary malahy tsy maraka an'izany zany raha mitady an'izany koa re amin'ny YouTube rehefa avy eo aza mitady an'izany koa re amin'ny YouTube rehefa soran'Andriamanitra tena hoe tompo misaotra tsy naharaka an'izany izy zany zay ro nahalaka raha fitsangatsakana be zany fangalaram-badin'olona fa velona ho an'ny tompo de maty ho an'ny tompo maty na velona de ho an'ny tompo ihany atsaro za mino za resy lahatra sy tonga ho azy ty jesosy ravany efa ho avy averiko kely any am'le petera voalohany teo hoy ten'Andriamanitra petera voalohany toko faefatra any amin'ny 15 zao hoy ten'Andriamanitra hoe fantompotra ny farany zavatra rehetra ko endre tsara endre ka mahonona tena amin'ny fivavahana ary metra amin'ny zavatra rehetra de mifankatiava tsara fa fitiavana manarona fahotana maro ny fampiatra no de aza mononona atombotra ny farany zavatra rehetra endre tsy endre ny amarony soa fa endry mila endry tsara tsika endry tsara tsika ao am' Jesosy ianao raha endry tsara ao am' Jesosy am'izao andro mahoriny olo zay ianao miadana be ny zaza endry karakarainy dada tsara ianao zany tsotra fotsiny ny vaolanao te hiadana anao endry tsara ianao de mahonona tena ho an'ny fivavahana alleloja mahonona tena ny fivavahana ozy Paoly ny mpiazakazaka rehefa te handrombaka loky izy de zao mahono tena amy zavatra rehetra ianao nge reny olona rehetrarehetra te azo tsy misy ngambo ianao hoe olona le mpiazakazaka be Usain Bolt reny de manao matavitavy be hamburger be sany misy reny na ny zavatra hoaniny reny misy fotoana te hina hamburger asina ketchup sa mayo mitsisika tsy manino tsy mahazo matavy Usain Bolt tonga reny tena na zavatra hoaniny ary mahony tena ny zavatra rehetra ny mpanao baolina tena mise over tsy mahazo mahita ny vadiny koa rehefa anao mondial rehefa tsy hoe mbola tsona de izy de miaraka ny vady satria taiza tena misy zavatra tanjonao raha na coupe du monde
nefa ndreny zava-mora loza izy ny tenin'Andriamanitra fa itsika zava-tsy mora loha aonona tena amin'ny zavatra rehetra midira régime manaova régime ara-panahy avana malala ny zavatra rehetra tsy ara-panahy tonga de elao ninona no voate mipotreto rehefa tsy an'Andriamanitra ozy ny hoe tsy maharaka filminareo tsy maharaka fiainany tsy maninona zany zay maharaka ny ao amin'Andriamanitra inona ndray sitrapon'Andriamanitra manaraka maharaka ianao mizazoro tsara ianao halleloia maonona tena endre tsara elao le ditraditra isan-karana elao le hoe izareo ve niavaka ka io misy olona miavaka mihitsy ho avahan'Andriamanitra eto amin'ity zao tontolo zao ty le avana mihoatra noho zavatra rehetra mifankatiava tsara deo ifankaty katy mialohan'ny aviany Jesosy reny olona nananao alahelo reny a mamelany elony ataovy zay fankatiavanao aminazy halleloia sitrapon'Andriamanitra zany za zao tena tenako anao mihitsy mety meno anazy zany olo zany misy olona lasa mifankaty be aminay mivady mihitsy Jesosy mahita hitanao reny a raha misy olona tsy mifankaty aminao manana olana aminao de hita mavesatra reny fa rehefa afaky reny hitanao na niara-pananao ary misokatra be misy fitiavana misy hifankaty raha misy anety olona tsy tia anah de tiavo a tena inona le tsy nety de anao koa tiavoko ianao halleloia amen de hifankaty a fankatiava tsara fa fitiavana manarina fahotana maro mifampiantra no de aza monomonina ifampiatrano tsika rehefa déconfiné tsika ezaky sika ifampiatrano indray mandeha manao fotoam-bavaka mafanindrisika zany hoe manao pentecoste tsika mampionina tena hoe mba tsy en ligne hony amty fotoana amty taonty asa angamba ny fifalitsika pentecoste tsika tena tsika rehetra rehetra miona eo fotoam-bavaka pentecoste tena takany tamin'ny androny mpianatra hoe tao amin'ny efitrano ambony tonga de tena androtsaka ny fanahy masina asa angamba ny fifaliana am'zany zany faniritsika zaravana malala averiko a mamaranako azy mba tsy andaninao ny andronao sisa iananareo amin'ny fanaony amin'ny filan'ny olona itsony tsy fantatritsika ny androtsika mety ho avy angeo a Jesosy efa akaiky angery avana ny famantarana rehetra nge efa tsanga daholo zao ny famantarana rehetra na mety mbola famantarana mbola tsy nitranga zao le faratampony efa nitranga tonga ny fotoana tena efa hiandran-dratsika zany lanitra misokatra zany ndao ny androtsika sisa rehetra na ho avy Jesosy raha riva ho avy Jesosy raha alina ho avy Jesosy raha pitso ho avy izy afaka folo taona tsika efa niomana ary manomboka eto de ny androtsika sisa rehetra ndao naovantsika ny sitrapon'Andriamanitra samy hitahin'Andriamanitra za matoky fa nanendaka zavatra tany anatinao tany halleloia nanala zavatra tany anatinao hita mavesatra raha misy olona nananao alahelo reny dana mifamela aminazy mety ozy ny olona ay kely aina nareo tsy sakory eny kely aintsika fa ho any an-danitra ay tsy manakambokory mba seny atao fa ho any an-danitra do ifankaty amin'ny olo tsika raha azo atao ndao hiavana amin'ny olona rehetra tady tio fa ianao teo any an-danitra fa io olo io tsy manarehetrrehetra an'izany de ianao mila manao ezaka samy hitahin'Andriamanitra miala amin'ny tsy fahamasinana rehetra miala amin'ny zavatra ratsy fanaonjentilisa fa ianao zanak'Andriamanitra misy lanitra miandry anao miavaka tsika am'izao fotoana zao misaotra anao zay Jesosy tamin'ity fotoana androany ity mankasitraka anao zay Jesosy a am'zany teninao tonga izany za mihitsy Jesosy fa hiantefahany zany daholo zay rehetra rehetra zay Jesosy ny androny sisa rehetra androany manomboka eto de anompona ianao de anaovana sitraponao androany Jesosy a tena ampianaro zay a zay teo tahinao a nefa zay koa teo any an-danitra de tahio tsirairay avy Jesosy ampio zahay de omeo hery zahay de amasino izahay de ampianaro izahay fa zay tsy jentilisa fa zanak'Andriamanitra zay tsy mendrandra zavatra ho azony jentilisa de fanamelohana sy fampatesana mandrakizay fa zay mendrandra ny lanitra sy ny fiainana mandrakizay de ovay ny toe-tsainay toe-po toe-panahy amasino zay na ivelana na anatiny Jehovandriamanitra mba ho fanatitra velona homendrika anao tokoa sotra Jesosy niza mpanaraka an'izao fandarana zao mba hiletika ny anatiny ane zany toroteny zany mba hiletika ny anatiny ane
izany ten'Andriamanitra androany zany dia tonga azy a iova tanteraka ho voninahitra Andriamanitra. Misotranao zay Jesosy a, misotra tamin'ny zavatra rehetra, misotra tamin'ny apatra, misotra tamin'ny fiderana, misotra tamin'ny fanatrehanao. Matoky fa nizaniza tonga teto androany dia zany olo zany mihitsy nielanao nenina tamin'izany teny zany. Misotra Jesosy a. Tondray zany fanamasina zay na mafy fa ianao anondraka dia amohany aminay. Aza avelanao mahatezitra ny olona zany teny zany, fa tsy mahatezitra ny afatrao fa mahatonga saina, ary mahatonga ny olona ho tonga saina, mahatonga ny olona akato, ary mahatonga ny olona hivily lalana ho any amin'ny lalana marina, ho any amin'ny lalana tsara ho voninahitra nareo. Tsy fibedesana, tsy fanamelohana fa fanitsina, ary zanaka tiana no anarina sy fahaizina ho ten'Andriamanitra. Fa inona moa izay olona tsy tenenina, tsy anarina, zaza sary izy, azadino fa zanak'Andriamanitra ianao. Sotra Jesosy, voninahitra ho anao a mandrakizay a. Halleluja, amen. Afaka wankejini Siamerina hintuni Dunia zutapakin Tiedo hintuni fagulu Afaka wankejini Siamerina hintuni Dunia zutapakin Tiedo hintuni fagulu
mino fa voarainao zany afatry zany tianao jesosy ary zany zavatra rehetra zany a de tsy tongatonga fotsiny ary tadio fa ombadiky zany ihany koa de misy fitahina zao foana ny olana tena olana be ry avana malana mandiso ny fanantenana ny olona amin'ny fivavahana ny olona ampanantenaina fitahina fa tsy toriana hiala amin'ny fahotana nefa tsy takatry ny olona fa mialohan'ny tahin'Andriamanitra ny olona ray de miala amin'ny fahotana ny olona ary niala tamin'ny fahotana ianao fa adinao aza nangataka fitahina tsy maintsy ho tahin'Andriamanitra ianao satria ho asoavin'Andriamanitra ny olona ray vita fihavanana sy olona masina mendrika eo anatrehany koa de taditio fa raha hiala amin'ny fahotana ianao lanitra miandry anao fa fitahin'Andriamanitra koa irotsaka aminao sa fitahin'Andriamanitra raha mitsika amin'irao lanitra zao de eo anetsika raha pitsoalina de ho tahin'Andriamanitra raha sanatrisanatrika andeha lavitra rapitsoka tsy tonga ara-potoana de amin'ny latsinainy alina tsika miona fa zany efa mino fa eo anetsika rapitsoalina aza diny fotoanantsika raha riva iarahantsika amin'ny anavavy Selina sy ny ekipa ao anatin'ny intercession en direct fitondranam-bavaka en direct de samy tahin'Andriamanitra ny fiarahantsika eto nytapitra fa raha miditra amin'ny site web ny kiradona www.andramokaiza.com de afaka mihaino minjapeo misy toteretsaky ny adintelo amin'ny ray amin'ny efatra fito amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny efatra fito amin'ny folo ora alina samy tahin'Andriamanitra misaotra aminao nahatrenatra amin'ny farany voninahitra de avelatsika averisika ao an'Andriamanitra tahiny tompo daholo de mahereza